tamin'nylaha jesosy miarabananao a faly be miaraka aminao indray ao anatin'izao a feonan'ny mpiaintsika roamboapolamboarivo izao tamin'ny voalohany taona miaraka taminao dia izao indray dia misaotranao indrindra ianao izay nahatoky tamin'ny fotoanantsika fa tsy hoe rehefa tseho dia tsisy feonam-piaino fa mitoky eo foana misy feonam-piaino foantsika any a dia makasitraka anao izay nahatoky tamin'izany a ary manasa antsika rehetra mihitsy a hiara-hiaratra ny ten'Andriamanitra indray tsika ny taona roamboapolamboarivo ity a mino fa nandray zavatra tsara be zao nareo tamin'ny telo sesy a miaraka tamin'ny Ravavimiadana Faramalala Pasteur Fara any isa moa zany zao miteo ohatra zao tamin'ny eny ary dia raina ny tompo amin'izany dia atao hivavatsika mialohan'ny mbola hivavatsika mialohan'ny andraisantsika n'izay fizarany tena hozaran'ny tompo amintsika eto. Andriamanitra anay a fety fakasitrananao izahay fanetinao tombonao teto a makasitraka anao indrindra afaka manana izao fotoana izao izahay afaka mipetraka miaino anao tofa mitenena miatsikaray ahy ampianaro izahay miara-misotra eto anatrehana hoe zay fa tsy mahay an'ilay miaina an'ilay fiainana kristiana tsy mahay an'ilay mitianao nefa tena maniry mafy izahay tompo mangeta eto izahay satria fantatray raha tsy mitambatra aminao raha tsy miaraka aminao zay dia tsisy dika ny fiainanay dia lasa mavesatra be ny fiainanay misaotra ny taonanay teto a dia mifananao ahy no manokatra vavady tsaina rehetra dia mahatonga anay a afaka mitafafantoka amin'izay tenitenenao anay tsy mifantoka fotsiny fa mandray a an'izay sahazanay izay tsirairay angio dia mitondra namoty mitondra fomba fiaina vaovao a mety tsy vaovao fa tena hoe mety maingiaina ho atsarairay amin'ny fiainanay andavanandro makasitraka anao anarana Jesosy amen amen. Okay. Loahevitsika amin'ity taona ity mihitsy a amin'ity taona ity loahevitsika sainao dia hoe aloha hiaratsika sainao mamaky manahoana hoy za velona hity an'i Jesosy a sy anao sitrapo efizay fe zany zao fiainantsika sainao nandritran'izay efa valom-boapolo andro sa dia ke andro hoe mandeha angela be ny fotoana velona hity an'i Jesosy tsika sainao dia anao sitrapony a malerina kely aminao a lay izy tsy hoe anao sitrapon'Andriamanitra fotsiny tsy izay ny tediavin'Andriamanitra amintsika tsy nagotrako gomantsisy raha ohatra ka ny anao sitrapon'Andriamanitra fotsiny dia tamitompo amintsika dia gobolina mboarina tonga dia mahay manamity zay sitrapony rehetra fa nagotra olona izy izay ampatsahivoko anao fa zany olona namboarin'Andriamanitra zany a dia olona miavo lenta indrindra avy création amin'ny famoronana ngenao hoe tsika sainao mianjeny azy mbola monony anjeny tsika fantatrao moa zany rerenao mieritreritra hoe mianjeny fa tena avy mianjeny a maniry eo amin'ny toerantsika mihitsy avo lenta indrindra inona matena samihafatsika nomen'Andriamanitra finiavana sy safiditsika izay tena mahasamihafatsika amin'ny zavaboary rehetra dia tsy ny olona nao sitrapony fotsiny fa mianatra tantara Davida tsika tamin'ny taona lasa tadidinao dia neny Davida nahita olona araka ny fony Andriamanitra anao ny sitrapony rehetra fa tadidinao teny Davida ny Psalamy 119:5 dia hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako midika ny any anatin'ny fony
Davida tsy hoe fotsiny hoe manao sitrapon'Andriamanitra fotsiny fa tena hoe tia sitrapony le izy nitedavin'Andriamanitra amintsika zany tsy hoe olona anao sitrapony fotsiny fa tiany hoe sitraponao ny anao sitrapony tedaviny tompo amintsika dia atonga antsika tia anao sitrapony dia aveo manao sitrapony. Misy an'io ten'Andriamanitra patsy manao tsara mba mitovy tsara ny tadokanga antsika fa ndra hoe anao tsy teo atsangana hoe tanana izay tsy teo tamin'ny 2 janvier izy ay ianao tsisy teo mihitsy ka ianao tamin'ny 2 janvier misy teo aloha fa tsy ahitoko anao kely le ten'Andriamanitra. Hitanao amin'ny Korintiana voalohany toko 9:7 jerentsika senao natao mbaikady tamin'ny herinandro ity Korintiana voalohany toko 9:7 efa mita zavatra hafa mitsika senao fa tsy maninona koa dia zao le soratra Korintiana voalohany toko 9:7 miaraka manaky netsika raha nahita ianao hoe fa raha misy tian'Andriamanitra dia misy mafantatra atsanganitra mandeha ihany hoe le tanana izana tsy teo tamin'ny voalohany taona andrasary iza ny teo afa tamin'ny voalohany taona iza ny teo fa nahatsara dikany a mieritreritra matsy hoe ho averiko manontolo ve tsy averiko manontolo fa hiditra amin'izay fa napetraka ny tompo taty anaty amin'ity andro amin'ity fa mamintona kely hoe inona le loha-hevitrintsika mbola tsy maintsy hojerentsika hatrany any moa io misy an'io ten'Andriamanitra hoe fa raha misy tian'Andriamanitra dia izy ny fantany dikan'izany ny fanohatra amin'izany dia marina raha misy zany tsy tian'Andriamanitra dia ahoana tsy fantatra ny tompo tena malasa saina be anay izy mieritreritra izany dia rehefa mamaky ilay matotoko 7 izay tsy maninona ve antsika vadika kely izy ny baibolitsika matotoko 7 mba hosika mpanatrika amin'ny feonam-piaino mazava tsara ny fototra mba tsisy mifamitaka mila raisitsika tsara fandrao dia tsika ny voalaza ty matotoko 7 ty azony faraky ambopolo manomfavakitsika zao le teny ao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompo mihitra fanjakan'anitra fa izay manao ny sitrapon'ndraiky izay any an-danitra rehefa miteny izy hoe manao sitrapon'ndraiky dia tsika senao te hiara teny hoe za ke za jesosy za manao sitraponao fa dao no jerena kely ny toy aziny fanao ambopolo hoe mady anao amiko amin'izany andro zany hoe tompotompo tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa zahay tsy efa naminany tamin'ny anaranao amin'ny ankapobeny dia mpiaina dia vaovao masoa mihitsy zany manao azy tsika hoe maminany tsy hoe miteny ohatran'le miteny amin'ny tele hoe tsisy covid tsy no ny amin'ity taona ity tsy dia ohatr'izay loatra koa le izy fa le dikany hoe maminany atao anaty baiboly dia miteny hafatra Andriamanitra tonga ny tenin'Andriamanitra moa tsy hainao mihitsy zao zany ny akabiazantsika reto olona mafana foany am-piangonana taloha any akabiazantsika mpanao dinitra sekolelady mpanao chorale taky ninona fa oay tsika zany pilazafatra ny tompo raha ny toy an'ilay zao le soratra hoe tsy efa namoaka dia monina amin'ny anaranao fa zahay raha voabolana ankehitriny zao tenenina an'io dia hoe jesosy angamba zay tsy efa mpiady ohatra tsika miakabiaza nareo kosa akabiaza mpiady tsara dia raina ny tompo ny faranao le tenen'i Jesosy hoe tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao fa zahay fina fa tsika mihitsy tsika ngele karazan'olona le ratsy nato lakalabolaka misy masabotsy indrindra ho falahady mahanana vohita any an-trano nakaizy mamanareo nakaizy dadanareo any am-piangonana ray zareny tena fahasoavana zany mety tamin'ny fotoana ianao zao mety tokana katekista tsy haiko zao izay natao anao reky tsara fa ny anjiny fahatelo
roapolo amin'ny teny io tena loza izay tsy maintsy fampitandremantsika tsara antitra anteritsika tsara diny fa telo amin'ny roapolo le teny manambara hoe ambarako amin'ny marimarina hoe tompo tsy mba fantatro akory nareo atray ialamina ropanamety mafy be ny mahenao izany raha ohatra ka ny andronao rehetra efa lalinao tamin'ny famponan'ny tompona nykatamianao raika amin'ny roapolo taona dia ianao roa amin'ny valo vao miary eto an-tany miaraka amin'ny rehetrarehetra tena fonsa be tamin'ny asan'ny tompo dia hoy ny tompo aminao hoe arizako ity tena maro izany dia aleo tenenina tsara hoe aino possible fa inona ny an'Andriamanitra ny critère amina hoe mahasotsiva an'Andriamanitra inona ny ahatonga anao ho fantatry ny tompo asatsy le Korintiana voalohany toko fahavalo teo ny ahalala ny tompo antsika senao na tsy ahalalany antsika inona eo tian'i Jesosy ianao sa tsy tian'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra ny fampizarana tamin'ny 2 janvier tamintsika taty Antananarivo sy tany fitsidiam-paritra rehetrarehetra tany dia nizaona toko fahadimy ambin'ny raika amin'ny roapolo tsara ho fantatrao tsara ty zaona toko fahadimy raika amin'ny roapolo andiny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amin'ny roapolo zaona toko faharaika amin'ny roapolo andiny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amin'ny roapolo fa ny zavatra efa hainao io texte io le Jesosy nanontany amin'ny Petera hoe Petera ty avy ianao intelo tompo nanontany amin'ny Petera n'izany hoe ty avy ianao fantaniana fototra izay tiako mihitsy hoe isaky ny anao zavatra ianao fa zasy hoe isaky ny manao zavatra dia averiko amin'ny foana tiana fitiavanao an'i Jesosy ve ny anaovanao an'io tia amin'i Jesosy ve ianao izany ny fantaniana fototra ampisy dika ny zavatra ataontsika aike tsy fantatry ny tompo na inona raha ohatra ka manao zavatra ka tsy vokatra ny fitiavatra azy izy satria le tenin'Andriamanitra atao amin'ny Korintiana voalohany toko fahavalo andiny fahatelo ny teny hoe fa ahoana tsara misy tao fa raha misy tian'Andriamanitra dia izy ny fantana aino possible manao asan'Andriamanitra be da be ohatra ny tantarain'i Jesosy tao amin'ny matotoko fafika nefa tsy tian'Andriamanitra tena possible izany afaka matotenen'ny tompo hoe maro ny anao tsy hoe vitsivitsy eke fa maro ny anao amin'i Jesosy an'izany andro izany dia mba tsy ho mpiainga deo vaovao masoa mihitsy raha ianao efa hiteny hoe tia sao dia antany le fantaniana matsy ao anatin'le famaliana ny fantaniana io hitanao ny nanarana ny antsony Jesosy amin'ny Petera tamin'ny fantaniana io ajerenao hoe intelo ny tompo ny antso amin'ny Petera dia natsony hoe izy ara ny anarana ny antsony Petera ny antsony Jesosy amin'ny Petera anatin'ny jaona raika amin'ny roapolo io tenenao hoe Simona izy tsy natsony hoe Simona Petera fa natsony foana hoe Simona zanak'Antsony fa maninona satria le Petera ia anara-panompony Petera anara-panompona nomeny Jesosy amin'ny Petera zany fa napetraka amin'ny fandraisako azy zany le tiky mametraka fantaniana ampisanao tompo ty azo be ianao ary ny famalina ny fantaniana io dia apetraka mihitsy aloha le anara-panompona rehetra ianao matsy age ny tendance-ntsika na ny mety ny zavatra tianatsika rehefa maly ny fantaniana antaniana Jesosy ianao tiana ve ianao dia ianao teteny amin'ny tompo avy mihitsy akoa ty amin'ny salon ty amin'ny salon anareo io zany jerekely le Jesosy tia certificat vita baptise padray fanasany tompo ty diakôna ty jobily roapolo taona telopolo taona efapolo taona karina mahafantatra anao daholo ny ray fiangonana mahafantatra anao daholo ny olona rehetrarehetra mety efa eo amin'ny takela-bato any am-piangonana misy hatramin'ny anaranao fa atao inona moa zany raha ohatra ka tsy fantatra ny tompo impossible hoe fantatry ny olona rehetrarehetra mandeha Facebook ianao tonga dia oay tarika mihitsy ianao any amin'ny Facebook fa atao inona koa raha ohatra ka tsy fantatry ny tompo ary ny ahafantaran'ny tompo any dia le famaliko an'ilay fantaniana hoe ty azo be dia raha ty azy dia mikompy ny zavatra atao misy dika ny zavatra atao dia ao anatin'ilay izy rehefa mamaly an'ilay
masina ianao akanjo zay anaovanao rehetra ty. Dia ianao tena tsy efa zao tena atsoinao hoe tianao Jesosy efa takinena tokony tena apetrao mihitsy aloha. Apetrao daholo ny titranao rehetra raha za zao no manana titra mety hoe ay zatrokelin'i Jesosy tsy hamahazany anao mpiasa ny radio anao tsy ina hoe titra dokotera apetrao mihitsy aloha zany tsy amin'izay fa ianao itiana rehefa ny amin'ny tsisy mahita tian'i Jesosy hoe tiana ny amin'ny tsisy mahita dia ianao ny amin'ny tsisy mahita tian'i Jesosy hoe ianao ny amin'ny tsisy mahita fa izay critère ny tompo izay ny ampatonga hoe kotika izay mahatonga ny hoe famitinana daholo no nataontsika tamin'ny 2 janvier zany raha mba hatonga anao ao anatin'le sambontsika tsara izay mahatonga antsika hoe loha hevitra antsika amin'ity taon'ity dia miarafakitsika le mandeha hoe ahoana moa zavelona itian'i Jesosy sy anao sitrako nanomboka tamin'ny 1er janvier ny azo nisoratako anaty kahie-mbavako foana hatramin'ny androany dia mbola hatramin'ny 31 décembre no ataoko foana satria mila patsy-livoko mihitsy ny lohako fa misy fotoana miazakazaka inandraso feonam-pianandroany miazakazaka fotsiny za tsy tianao zavatra ninina tsony tsy mikoty ake mety tsy mikoty le izy foy reto ny fotoana menana le covid tena mampiseho an'izany be foy le izy foy la tsy apozinao ty dia maty tany ambositra zao zay nanao feona ampiaino le mpendraikitra na radio tany ambositra zao tsara nataonle dokotera le izy dokotera fara miaraka dia tamivita le feona ampiaino dia ataontsika senao misy izy aka sary farana dia zany nene inakoso sany dia misy zany maka sary farana hoe ndao maka sary fotsiny dia maka sary tena navady nadevinasa tamin'le lavy tamin'navy satria maty izy maty tamin'ny latsinainy va izy tamin'ny latsinainy tapaka dia ohatr'izay misy miferitra netako zavatra ohatr'izay dia za sy efa miteny an'le zanako kely mihitsy za tsy miteny hoe faty lovina ka tsy fantatro kongy e dia teny mihitsy oreto mila miomana ary indrindra mila manisy dika ny andro tsirairay tsy tiako tsomontsy fotsiny tsony zany hoe mba miaina e mba sy miaina fotsiny dia basy miatiako isy dikany daholo tsisy dika mihitsy ny fiainanao raha afaka raha ohatra ka tsy tian'i Jesosy ianao dia manao sitrapony ireo ihany mampisy dika ny fiainantsika aty mandritra ny fito herinandro manaraka dia ity ny zavatra hoe naratsika senao ataontsika senao anaika ho tefena ny tsara kokoa manekeo ho tefena ho tsara kokoa izay ny zavatra ianaratsika inona zavatra raisitsika amin'izany isika hoe za velona hitian'i Jesosy anao sitrapony ao anatin'le finiavanao hoe rehefa sy Jesosy fa za tianao ny zavatra tadavin'ny tompo aminao dia anaiky ianao ho tefena tiany alefa tsaratsara matoa ianao mbola tsy maty ny covid samy voary covid daholo samy efa mbavota iza zao mbola tsy voany gripa misy tamin'ny nanomboka tamin'ny volana oktobra nandrapa tonga ny tamin'ity janvier ty mbola misy tsy voany gripa misy venana efa vo daholo efa voany covid daholo zany covid tao miandro fa zao misy volana nina maty dia ianao mbola eo satria ianao tia ny tompo any tsy misy hoe ka zany hoe tiana mihevitra foana isakale tsy resaka hevitra mahatonga anao eo fa resaka hoe tia ny tompo tefena tsaratsara kokoa ianao androantsika senao tena toetsaina fototra tsy hoe toetsaina fotsiny fa toe-poetitsika mamaky vaky ny zavatra tia tompo vaina izany tia anatytsika ty efa nanovatsika ny tompo efa tsara be fa mbola tian'eo ian'izany ny tompo ataontsika senao androany mianatra ny hery vaika ny fiderana tiako azonao an-tsaina hoe tena mahery vaika ange ny fiainam-piderana zao
noarian'Andriamanitra matsika sy ianao hider azy. Noarian'Andriamanitra ianao hider azy. Le antom-pisinao mihitsy. Hitanao zao ny antom-pisin'ny telefona zao dia hialanaovana azo dia hifandraisana. Azontsika tsara izay antom-pisin'ny telefona. Fa antom-pisiny raha mijery amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 119 tsika dia ny fahenina. Zao ilay teny ao izay fahainao jerijely. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy beran Jehovah. Fantatrao fa ny zava-mananaina rehetra misy kategoria anankitelo ny zava-mananaina eto ambony tany. Kategoria voalohany lenta aty amin'ny farany ambany ny zava-maniry. Fantatrao ve fa ny zava-maniry dia namboarin'Andriamanitra midera azy rehetra, midera azy ny zava-maniry. Zavatra rehetra manana fofinaina miaina ny zava-maniry. Zany mahatonga hoe tsy mahazo miara-matory amin'ny zava-maniry ao anaty efitrano fandriana satria miaina izy. Mandefa gaz carbonique koa izy dia mampiasa oxygène. Izy mandefa oxygène dia misintona gaz carbonique izany zavatra samihafa amintsika mifamadika amintsika. Miaina ny zava-maniry mideran'Andriamanitra irery azo dika misy anamdimampolo amin'izany izay rehetra manam-pofinaina. Ny biby eritreretinao zany hoe biby fa manam-pofinaina biby eo amin'ny lenta faharoa niveau faharoa biby. Ka ilay biby reny ka hideran'Andriamanitra. Hideran'Andriamanitra amin'izay nanaovan'Andriamanitra azy. Tsy takatry ny saiko izany fa isika sy anao ny antsoina hoe être supérieur ny ambony indrindra ny zava-mananaina. Fa midera azy fetsika. Isaia 2:20 voalohany ny teny hoe vakitsika sy anao mianaka ahoana ilay teny. Izao olona noforoniko ho ahy izao. Anao ino? Anambara fiderana. Noforon'Andriamanitra ianao anambara fiderana azy. Ny tanjontsika sy anao androany dia ahafantatra ny hery vaikany, ny heriny izany hoe fiainam-piderana, tsy hoe fiderana fotsiny. Ny tanjontsika izany dia mivoaka io trano io tsika dia olona fideran'Andriamanitra, miaina fideran'Andriamanitra. Satria izany noforono anambara ny fideran'Andriamanitra. Efesiana 2:12 teny mahafinaritra be. Teny mahafinaritra be. Nataonany azy na tsy zandrikely tamin'ny sabotsy dia ny teny iraisiny zareo tamin'ny mariazy nasoavina kely nay zany. Mba ho fiderana voninahitra izany. Ao amin'ny Efesiana 2:1 mihitsy mbola hojerentsika izay rehefa kelikely eo. Io texte io misy tena manambara hoe ho fiderana ny voninahitr'Andriamanitra, ho fiderana ny voninahitr'Andriamanitra miverina hatrany. Fa aika tsika sy ianao mihitsy namboarin'Andriamanitra ny finono ny fiderana azy. Izany hoe ianao feno fiderana ary rehefa mahitanao ny olona dia feno fiderana. Ny tanjontsika sy ianao mihitsy izany androany ho voaraitsika izay hoe hay izaho olona natokana hideran'Andriamanitra, noforonina hideran'Andriamanitra ary noforonina ho fasona mampiteran'Andriamanitra. Any amin'ny Isaia 2:7 misy aniny akoho ny fampisehoam-boninahitra fa ho avy amintsika. Ny fanontaniana mipetraka amintsika sy anao dia ity: akasitrahan'Andriamanitra ve ny fiderana? Satria tsy androany irenao no maheno an'izany. Za fiderana izany efa ataonao foana isaky manomboka fotoana dia atao hiaraka irasan-kalazan'Andriamanitra isika mandeha ho azy. Dera. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ity: akasitrahan'Andriamanitra ve ny fideranao sa halala? Misy teny ao amin'ny Isaia 7:13 azo soratra hoe: satria manatona amin'ny vava ity firenena ity ary mankalaza amin'olona, nefa apalala viriny kosa ny fony ka ny fahatahorany
dia didin'olombelona ampianarina azy ihany. Atao sary mipetraka mihitsy alohantsika doany andika ny fiainam-pidirantsika hoe aiza ho aiza. Fotoana lava tamin'ny fiainako dia didin'olombelona nampianarina hoe fandoana fotoana tsy maintsy atao fidirana ao anatin'ny fampiasana. Ao anatiny tahaka ny hoe zavatra efa haitsika io mila miperan'Andriamanitra, fa fantaniana hoe tena miperan'Andriamanitra tokoa ve tsika mihitsy tenina hoe miperan'Andriamanitra io. Rehefa mandeha ilay hira ao anaty radio ao dia mihira ianao, tena miperan'Andriamanitra ve ianao? Tena hafa mihitsy ny sanga manomboka azao a, isaky ny mihira ianao, isaky manao zavatra ianao dia tsy eo amin'ny vavantsika fotsiny, fa izay ny olana. Anika hoy Andriamanitra ho amin'ny Amosa 4:1-7 hoe Amosa 4:1-7 hoe halako eny laviko ny andro firavoravoanareo ary tsy hoanitra kasitrahanamiko ny fivorianareo masina, na dia alteranareo fanatitra dorana sy fanatitra hoanina za dia tsy sitrako izany. Ny zanak'omby fahaterinareo fanatim-pihavanana dia tsy hojereko akory, atsahary ny finaonona ny hiranareo fa maharenina kirarany izany zavatra teneniny tompo izany, fa tsy haino ny fanenony lokanganareo any. Tena mampiritreritra be ny teny, indrindra rehefa nandeha ny zavatra miseho rehetra tamin'ny firenentsika manokana tao anatin'ny herinandro. Tena misy tanam-pahatezeran'Andriamanitra tao firenentsika misy. Tsy resaka fotsiny hoe aka mba betsaka ilay kotsakorana dia kotsakorana nge betsaka foana izany. Ahoana? Ka efa kaiky fotsiny ny andro farany eny. Fa ny tenin'Andriamanitra rehefa ianarantsika io tenin'Andriamanitra io tena mampiseho hoe miara-milan'Andriamanitra ka efa nibozany vojana rehetra hoe ampiarany fahatezerana. Misy fahatezerana satria manino? Tsika senao sy mandray izay tandrifintsika misy zavatra hanan'Andriamanitra marenina amin'izay ka Jesosy azaki efa mihira izany. Azonao fa raha ilay teny teo aloha teo no mampamarenina an'Andriamanitra kay, satria eto mivavaka fotsiny ilay izy fa tsy any anatin'ny foko. Satria betsaka loatra ny malagasy dia tsy manina rehefa miteny azany hoe malagasy any rehetra hoe malagasy ireny misy ny tena mpanompo reny. Aloha tsika mandinika ny tenantsika, tsika rehetra izay miara mandray izao dia raisitsika hoe tsika vesaka halantompo le fivoriana sy ny sisa le rakitra atao rehefa tsy mifanaraka ny eto amin'ny vava sy ny ao amin'ny fo. Izay nge tsotra be le izy mampatonga misy tsy eky, mampatonga misy halan'Andriamanitra. Hitanao tsara ny Apokalipsy 7 efa haitsika tsara ny anjeny tadiny fotsy fa 11 fantatro nasanao ny tompo. Tsy mangatsika tsy mafana ianao, aleo ianao mangatsika na mafana. Tena ny tompo mihitsy no miteny hoe aleo mangatsika na mafana. Ianao zany izao ohatrany ahoana maresaka fiainam-piderantsika senao zany ohatrany ahoana ianao mangatsika sa mafana. Fa hoy ny tompo hoe satria matimaty ianao tsy mafana tsy mangatsika zafatra loza e zany Andriamanitra no mandoa loza. Fa izay le teny ary mila tadiditsika tadidiko amin'ny fiainana hoe aleo mangatsika na mafana fa leo alenalela tsy azy. Ka ahoana dia fiderana toy ny ahoana no ankasitrahan'Andriamanitra. Androantsika senao ray fotsiny ny olona jovavolombelona teo aloha teo satria eny na dia efa tamin'ny tena tsika ny ora fa androany dia no zavatra manokana mihitsy tsika. Fiainam-piderana ny ataontsika dia sady anao fampianarana izara aminao dia anao pratikitsika. Dia efa ataovy exercice aloha izany ny feoanao sy mamakaba anao pratikitsika. Fa raha ohatra ka
eto amintsika eto misy vitanao votsika aletina rehefa netrany atao rasoe dolo ianarana fiderana toy ny ahoana no akasitrahan'Andriamanitra fiderana izay vokatry ny fahalalana n'Andriamanitra ao Romana toko faharoa ambin'ny voalohany zao ny tenin'Andriamanitra hoe abika teny ombonana ny vakiko aminao riava satria efa nanehoan'Andriamanitra ny hatsaram-pony isika dia manainganareo aho mba samy hanolotra ny tenanareo ny sorona velona voatokana ao an'Andriamanitra sady akasitrahana vakitsika miaraka be ny tapany farany ame izy dia hoe izany no fanompoam-pivavahana tokony ataonareo rasoaloha amidika tentsika malagasy matsy hoe fanompoam-pivavahana ny any anaty lohako sy lohanao dia hoe litovy zany kina tonga dia ataovy litovy zany tena tsy mpitondra fiangonana dia tsy tena haiko loatra zany hoe litovy fa amin'ny teny anglisy midika hoe fanompoam-pivavahana worship midika hoe worship dia hoe fiderana fiakorofana fanompoam-pivavahana any anatsika zany ndraindray misy fandrika any anatsika hoe miany fotoana ofisiel be hoe irosa fanompoam-pivavahana zao tsika tompo zay ianao voeritreritra hoe aina dera za zao tsy ohatr'izay izy fa le fiainantsika mihitsy ande no tian'Andriamanitra no fanompoam-pivavahana ao an'Andriamanitra dia ny atonga le izy possible hoe ny fiainam-piderana ny fiainantsika senao io nitsindriko maintimainty kokoa io satria efa nanehoan'Andriamanitra ny hatsaram-pony isika ny olona afaka mideran'Andriamanitra vokatry ny fo miaingany ny fo maketo mivavana dia olona mahatsapa tsara mahalala izy hoe fa inona ny nataon'Andriamanitra tamiko raha ohatra ka tsy maheno tsy mahatsapa an'izay ianao dia mbola tsy tena amin'le izy le fideranao zany akeraha afaka ny antony ampandalovon'Andriamanitra tsika arety olana samihafa ahitako hoe hoay tena mpanasitan'Andriamanitra ary efa teneniko amin'izay hoe mpanasitany ianao Jesosy midera zay azonao ve le izy hoe vokatry ny fahalalako mihatsaram-pon'Andriamanitra naseho amin'ny tamiko tsisy olona afaka mideran'Andriamanitra ny lehilan'Andriamanitra azy raha tsy mahatsapa tsara izy hoe ohatry ny ahoana le Andriamanitra midika ny hoe midera lo hoe afaka mideranao zao tsy hoe teny fony zany hoe midera olona ateny gasy mazavy zany midika ny hoe midera dia manipika ny zavatra tsara hitanao amin'ny olona anankiray dia hitanao mahatonga an'le hoe hanan'Andriamanitra ny fiderantsika satria rehefa fiderana to dia Andriamanitra fitiavana atao hoe Andriamanitra fitiavana nefa ianao le natinao any sosotra be amin'Andriamanitra fa maninana ataonao maty ny vadiko tamin'iny ohatra azonao ve le zavatra dia lasa au lieu de tokony izy hoe akasitrahan'Andriamanitra le izy dia makandohan'Andriamanitra ny zavatra ataontsika ny voalohany zany dia hoe vokatry ny fahalalantsika n'Andriamanitra le izy zavatra manaraka fiderana ohatry ny ahoana ny akasitrahany tompontsika dia akasitrahany avy aty amintsika fiderana tarihan'ny fanahy ary vokatry ny fomana zao natoko faefatra le fatena roapolo efatra roapolo iny manambara hoe kanefa ho an'ireo tena mpivavaka dia avy ary efa tonga sahady ny andro izay hivavahany amin'ray araka ny fanentana ny fanamasina dika tena ombolana foana ny vakiko aminao sy araka ny tena fivavahana mara satria mpivavaka miaraka izany no tadiavany ray Andriamanitra dia fanahy ary ny mpivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka araka ny fanentana ny fanamasina sy araka ny tena fivavahana mara fiainam-pideranao sy ny fiainanao le mandeha mifanangy miaraka be mihitsy tsy akasitrahan'Andriamanitra ninina ny zavatra tenentsika raha tsy ny fanamasina ny manentana antsika ao anatiny fantatrao fa ny mofontsika afaka mideran'Andriamanitra mahay an'izany ny olona tranainao ao aino miteny hoe
tsara Andriamanitra, mpanao tsara. Zany hoe tsy mila ataonatao fa misosaka tsara ianao sady mpanao tsara. Efa mivavaka tsika efa mety eo zany. Nofo le mahay zany. Fa tsy akasitrahan'Andriamanitra ninina ohatra manatoko favalo amin'ny favalo, fa le tamin'ny fanan'Andriamanitra dia lasa miasa ny anatin'ny fonao dia lasa vokatra ny fo marina. Izay midikany hoe fivavahana marina. Tena ny any anatinao veloko aminao tsara. Mifandraisako an'izany hoe marina zany tahaka ny hoe marin-drano tsara, mitady mivavaka aminy, tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasa ny fahamarinana. Ilay hoe marina ny fieritreretako azy mitovy ny any an-tsainy, ny ataony sy ny teneny, marin-drano tsara. Any an-tsaiko izany tena resy lahatra fa Andriamanitra mpanome ho Andriamanitra io. Dia teneniko eto mivavaka eto ary hita ny fihetsiko fa tsy mandeha lasa makany amin'ny mandeha mitady miditra indray nefa izany tena Andriamanitra mpanome. Fa izany fotsiny tsy nanome ahy ianao tamin'io zany Andriamanitra, fa izany hoe fantatra ianao mpanome alefa direct ianao mpanome ianao Jehovah Jireh. Fa ny ataoko nefa lasa ihany manampirofo hoe za tsy mine hanome ahy ianao. Azonao ve midika an'ilay hoe fivavahana marina taria ny fanan'Andriamanitra. Ina ny fiderana kasitrahan'Andriamanitra? Ny fiderana araka ny Hébreu 7:1-10 koa amin'ny alalan'i Jesosy ao ka atolontsika ho sorona ao an'Andriamanitra mandrakariva. Ny fiderantsika azy, fiderana ohatrany ahoana? Vetesiny molitra ireo olona miaika an'Andriamanitra ho tompo. Ny fiderana kasitrahan'Andriamanitra zany dia vokatry ny fon'ny olona anankiray manaiky an'Andriamanitra hoe tompony Andriamanitra dia teneny eo amin'olitra. Ny teorian'ilay manaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy efa vitantsika sy ianao efa nahazo diplôma tamin'io. Fa zao ny fanontania, manaiky an'Andriamanitra ho tompo ve tsika? Midika an'izany maso mandidy amin'ny fiainako ve Andriamanitra? Rehefa maso mandidy amin'ny fiainako Andriamanitra dia izay vao hoe akasitrahan'Andriamanitra fiderako hafa. Fa raha tsy maso mandidy amin'ny fiainako Andriamanitra fa zay tika rehefa amin'ilay mahafinaritra ny ataonao Andriamanitra dia alefa soa tsy mandidy. Fa ity nafiny anankiray ity kosa no tompo tia efa manana ny hevitro manokana amin'ity dia anao mba nenahy atao. Dia aveo ianao dia raha tompo tsy akasitrahany tompo. Zay rehetra tsara. Fiderana toy ny ahoana ny akasitrahan'Andriamanitra? Romana 10:10 niverenantsika hoy izy hoe samy hanolotra ny tenanareo ny sorona velona voatokana ao an'Andriamanitra sady ankasitrahana. Izany ny fampivavahana tokony ataonareo. Fiderana akasitrahan'Andriamanitra miaraka amin'ny fanolorana ny tena manontolo. Adrasondray tsy le hoe matolotra fotsiny le mitena le hoe atolotro anao ny tena tsotra velona tsotra midikany hoe tenanao ny aminao rehetra dia atolotrao ho an'Andriamanitra dia hiderazy. Zay resaka fiderana aloha ny mariky antsika ny Maria antsika manokana androany ny aminao rehetra. Dia zao anao exercice alohantsika sinao alala zao aloha misy fialatsiny mora raisina mihitsy mba tsy hiderana efa hibety fialatsiny mora raisitsika. Zany olona tsy dia mpano fihetsepo be tsy za olona karakara be. Androantsika sy ianao anao fiderantsika sy ianao rehefa avy eo esorina ny anatin'ny sainao sekta. Dia fieritreretanao hoe misy karazana fiderana sekta. Tsisy an'izany. Esorina ny anatin'ny sainao hoe mamenatr'olona
matetika rehefa manao antsika rehefa miveran'Andriamanitra fa maninana izy mety ety any rehefa anetrany nefa mety tsy manao ihany tsika anetrany fa ny sary zany hoe tsy haiko aloha ianao raha norakoraka tamin'ny Barea voalohany hoe aveo ilay izy lasa ohatra ny menahirana hira ohatra tsy mampiteny rakoraka tsony loatra tsy haiko fa tamin'ny Barea voalohany fa maninona azy zany na tamin'ny Barea na tamin'ny ianao afaka examen na tamin'ny ianao hoe ahoana tsy fantatra hoe niandry ny zavatra nandrasanao dia nahazo ohatra hoe ianao niandry maiana dia misy namera etsy ohatry ny ahoana ny doziny fifalinao fa maninona ny ainao no mampietsika ny tananao iny rehefa mijery valiny examen ianao ka atao afaka sepe zanaka dia tsy haiko izay ataonao tianao fihiny izy tiana fa maninona zany ny aintsika ianao teny hoe ny zavatra tsy marina ao ambadiky le hoe tsy mahay manao ny fihetsem-po tena nataon'Andriamanitra mihitsy ny fihetsem-pontsika ny fiderana tsy fihetsem-po ny voalohany ao anatiny fa tian'Andriamanitra ampiasaina ny fihetsem-pontsika io ampiasaina ny fandraisana amiko io fihetsem-po maneho fifaliana mety misy mitomany misy zavatra ohatr'izany excuse tsy valable ozy ny teny frantsay dikany a fialan-tsiny tsy azo raisiny mety tenana hoe tiana tsy zake tsy manira mihitsy sady ratsy feovelona be zao lazaiko anao a tsy nihiranao angeny dia davin'Andriamanitra fa ny feoanao fantatrao fa tena niagavian'Andriamanitra mihitsy ny feoanao ohatra tsy haiko ale feoanao tonga dia isaky mihira ohatra mivalana foana zany le izy any ka dia olona koa moa mifampiteny mba mangingina reo dia lasa zao tsy le feoany zava-dehibe amin'Andriamanitra fa le feoanao ianao zany tsy ny feoan'le hira fa ny feoanao eritrereto nge hoe misy olona ianao ohatra zao manambady dia ianao ve zao possible ve ianao hiteny amin'ny olona hoe zaho tena ratsy be ny feoako fa ao mba teneno vady hoe tiako be izy teneno izy tiako be hoe ianao hoe saina nge dia mahafinaritra anao hoe zany tsy anaonao raha ianao teo amin'ny toeran'ilay olona hitenenana tsy tianao kokoa ve hoe ny zanako mihitsy no miteny aminao hoe tianony a ny vadinao mihitsy no miteny fa tsy hoe misy olona riny nampitondrainao miteny hoe aiko ankeny le teko e tiako mizy fa mihoatra lavitra n'izany ndray fiandrasan'Andriamanitra ny feoanao hoe fiandrasan'Andriamanitra ny feoanao le feoanao tsy ny feokira ny teneninao fa le feonao hoe nao sanana hoe ohatra mbola matahotra ianao zay feoanao zay tia mitompo zay dia anazy dia tendrainao hoe tsy haiko miatiana le hira za vakina foana nenay moa misy fotoana inona le manao Biblia zay rehefa mampianatra ny ankizy dia misy antsoina hoe prélude mitarika ny klasy tsirairay mifadimo mitarika ny antony anaovana le prélude anatrany fotoana martyr tary indrina kely hoe mba hizatra hiatrika saina ny ankizy fa indrindra koa hizatra hitarika ivery dia rehefa midery matetika io zavatra fahita mihitsy io rehefa midery eo le olona rehefa misy olona maromaro dia misy olona koa dia tsy mihira mihitsy dia sady indrindra tsika malagasy rehefa manao zavatra dia mahavariana mihitsy ohatra hoe mihira dia ataovy hira
ohatrany andro fatiko izay ohatrany hira atao ny hira fa naseho akoho vidéo zay misy ny ankizy tary amin'ny bibla tary vidéo ana ny olona ny ampita-dranomasina andro efa manao fiderana dia zay le lazaiko anao hoe ho antsika le olona rehefa tafiditra tsara ao anatin'ilay fiderana dia tena antsika sekta e mihitsy nareo zany dia izy tsy resaka sekta le izy tena mety misy sekta mampime tsy zay mety lavitsika fa izao resaka fiderana ty resaka ianao sy jesosy dia rehefa manefa anao tsy miritra tsy haiko le izy raha ohatra ianao ka tsy mahay lesy mahay mamaky teny avenao e raha mahay mamaky teny ianao vakio mafy dia asivo aritsay ao fonao isana valopitepolo am'zato andriny voalohany ideranao amin'ny foko rehetra ny olana antsika sy anao ndrindritsika malagasy a le olany petera tao amin'ny petera le jaona toko faraky aboapolo iny andiny faharoapolo dia nitodiko petera ka nahita ny olantsika sy anao dia nitodika dia nzay so dia oeraka azafady fa tonga dia alitsiko ohatr'izany iny teneny ohatr'izany mihitsy fa zay zako matsy manana ohatr'izany taloha satria mason'ny olona mafesatra be aty amiko fa ny fiderana nge tsy resaka hoe raha mpitarika fiderana ianao mibelona na hitarika fotoana ianao tsy hoe ahoana reny ataoko mba hahafaly amindravavy miadana e midikany hoe fiderana dia hoe ina ny ataoko hahafaly ny tompoko ina ny ataoko marika ampisehoako hoe tiany jesosy a hoe tiako jesosy koa e dao aganydramana dao hira tsy zava-maneno anao taontsika senao tieritsika asandratra ny tany tieritsika senao ndrenamendrenambe tsy zay miraitsika mihitsy le izy iny laso fa ao anatin'ilay izy ohatran'le anao hira-pirenena reny fa le hira-pirenena jeriatrika fa za te-hiteny anao hoe zay ataonao hideranao antompo eo ary eo ampitoeranao io hiro mihitsy ny nofidiko a satria matetika dia matetika io hiro io atao misehatra samihafa fa sady matamatra ihany ahy tiako atao azony asaika to ampanantanako jesosy azonao ola tena romanina kombe folambiny voalohany teo ny tenantsika rehetra andao a tsy hifampijerijery mihitsy tsika ary toloky an' jesosy fidenavany tsagarany ampiatsika raha ianao tsy ajery le ira afaka kipinao ny masonao a sinao dia mijery tenykipinao andriamanitra hideranao zahay tena miara-ny aiko edonatrianao zay fa zay tsy mahay le ohatra hoe coincé ohatra ny zavatra manirana zany ny anatinay zay am'tiavany tianay hoafaka mihitsy zay jesosy hainy fiderana vokatra ny foko dia davinao a jesosy misy fotoana ie tsy azonay an-tsaina koa hoe aiza ho aiza izy ho vokatra ny fo e fa tarizay fanamasina tarizay Sandraso itanako wanao Jesosy panzarako yanao ilay panzarany foko asandraso
miaina fiainam-piderana ianao voky eo. Inona ny vokatra ny fiainam-piderana ho fiainam misy zavatra anankifito tiako zarana anao. Rehefa fantatrao tsara ny vokatry ny fiderana ny fiainanao a, tsy ho voizina be mihitsy terana Jesosy. Tsy ianao ilay hiteny an'ilay any hoe anareo sekta be mihitsy fa to alleluia foana azonao tsara. Teraina Jesosy, isaky ny fandehana, teraina Jesosy. Salamy faharoa amby efapolo andimy fahadimy sy ny fahaenina manambara antsika zao ny tena ny Davida. Nahoana ny mpanondrika, ianao fanahiko ka mitoloko ato anatiko. Hatreo alohany mahafinaritra be amin'ny salama izay amporisiako anao mihitsy hoe tsy fantatro ny programa mpamakiteninao fa kitenina ten'Andriamanitra anao fa tsara be manana fotoana mamaky salama. 50% ny salama ao anaty Baiboly a, salama 50% tena lava be mihitsy a. Afaka manokana fotoana kely hatrany ianao manokana fotoana ianarana salama. Tsy ianarana fotsiny fa raiso manampy be ny salama mampiseho ny anaty. Mampiseho hoe aika efa misy fotoana mitanotrika efa nianatra ny tantara Davidsika dia haintsika loatra. Azony tompo ade ilay mitanotrika, azony tompo ade mitoloko ao anatinao tahaka ilay hoe tsisy micomprendre raha mihitsy. Azony tompo zany. Tompo mahazo ny anatinao tsara. Zao ny tena ny Davida rehefa teny an'izay izy manantenana Andriamanitra ianao. I Davida no mibaiko ny fanahy ao anatiny. Miresaka amin'ny fanahy ny Davida io a. Tsara be mihitsy ianao miresaha amin'ilay ianao. Nahoana ny tanelika ianao tiana kely. Ianao zany tomaromaro kely tenen'ny olona iray ianao hoe tsisy lanazy toloko. Ianao ihany ny teny manantenana Andriamanitra ianao tiana fa mbola hiteraziana no famonjena-tavana. Andriamanitra no mitanondrika ato anatiko ny fanahy, izany no ahatsiarovako anao. Ina zavatra raisitsika mampitraka ny fanahyntsika mantsy amin'ny fiderana. Rehefa ianao izay manapa-kevitra, io tsy miandry filinina, tsy miandry hoe ohatrany tsy mbola te hidirana mihitsy ianao ary tiana, tsy vola fa mampitraka. Asa raha tadidinao tamin'ny fotoanan'ny Marthe Hervé a, tsy haiko aloha efa nadinika ny fotoanan'ny Marthe Hervé lasa io tamin'ny lasa Marthe Hervé dia ianao ary mpideranatsika tara. Tsy haiko ianao raha teo fa rehefa taty aoriana mieritreritra mety misy olona tafotoana be mihitsy angamba zao tamin'ny fotoana io hoe fahoriana avela ngazy ao dia misy fiderana hoy ataondry zareo. Rehefa nadinika ilay izy dia tena ohatran'ny anti-social mihitsy ilay zavatra natao, anti-fiainana. Fa zao hoe tena biblika ny hoe amin'ny fotoana mampitanondrika anao a, ianao misafidy tsara nga hiterana tompo aho. Za hiterana. Fakina sany Isaia 1:20. Isaia 1:20 andininy voly fahatelo. Isaia 1:20 andininy fahatelo teny filamatry ny association antsika HFNJ ty azo ny famarinana amin'ny Jehova izay anasana anao mihitsy raha ohatra ianao mbola tsy HFNJ a, dia faly be mihitsy izay manasa anao. Mahafinaritra be amin'ny fikambanana HFNJ antsika io a, manampy antsika tena pratika ny zavatra iainantsika, ny zavatra ianarantsika. Dia pratika ena amin'ny fiainana andavanandro dia manampy amin'izany. Teny filamatrintsika ty hoe hanolotra ho an'ny malahelo zio Jesosy io mission antompo amiko vitany io e. Raha ohatra ka manaiky ny anaovana an'ilay izy a, ary mission antsika sy ianao amintsika koa io hanolotra ho an'ny malahelo zio na eny amin'ilay azy hamama ho solon'ny lavena sy diliny fifaliana ho solon'ny fahalelovana sy fitafiana fiderana ho solon'inona. Fantatrao moa fa solon'ny fanareradreraka. Rehefa mahita zavatra miseho tsy fantatro daholo zao nidozina fahatraponanao amin'ny fiainana any. Tena grave kely zavatra miseho amin'ny fiainana zao hoe mijery tsy mandeha lava, dikany raha mpanao gilasy ianao zany dia simba ny gilasy. Le mpanjaitra ianao tsy vohetsika mandreraka be daholo izay.
dianao dia manderana feety. Inona ny antsika eo amin'ity zany? Mety antsika dikany eo amin'ity dia fanafodin'izany. Fanafodin'izany tsy hoe ndeo any amin'ny gazobavy mihitsy aleo mba hampiakatra moral any dia tantaraiko. Dana tantarao nge fahorianao raha tsy avita fitantaranao azy dia mitombo avy telo endray rehefa aminao lehibe satria rehefa olona hitantaranao azy. Fa visolon'ny fanahy fitafiana fiderana. Raiso zany dia azeo dia tenin'Andriamanitra aveo miteny hoe mba hanaovana azy hoe hazo fahamarinana namboleny Jehova ho fampisehoam-boninahitra. Eo am-pipetrahana ihany iana dia anao hira. Hitanao tiatiako be mihitsy io a. Teneniko amin'ny tompo foana na mandala sa hainao fa io hainao io e. Raha radio antsika foana io foana tsy ho hainao dinara mamonjy mo Jesosy be tsy ady ny voalohany any ataontsika. Rehefa manao azy zany tsika sy ianao dia tsy ataontsika hoe mianatra izay ataontsika mantsy manao exercice-tsika fanazara-tena miainga any anatin'ny fo. Miainga any anatin'ny fo dia maketo.
eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ary ilay fanatrehan'Andriamanitra fiterana ny ankanesany eo sy toerana eo vava. Miditra eo amin'ny fisaorana ny amin'ny vavako any an-trano dia izay foana ny atao. Misy olona betsaka miteny hoe ahoana ny atao izy concentrevana amin'izy mba tena ho tena tafafantoka amin'ilay vavaka fa ohatran'ny tsy hitako akory izay teneny. Tena tsotra be tonga dia ny fisaorana be da be fotsiny. Tsy hoe fotsiny. Ny anahy isaorako dao izay misaotra izay sofa izao ny olona tonga tao fioram-piaina, misaotra izay sofa misy azao, misaotra izay sofa. Dia rehefa miteny an'iny aho, tena henoko mihitsy ny fandehanan'ilay fanahy masina lasa manisy hevitra ny anaty saiko dia lasa voatarika eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Avy kisa-pifaliana ny eo anatrehana izy ilay salamena ambin'ny folo iraika ambin'ny folo, ary fahafinaretana ny eo amin'ny tanany ankavanana. Samy fahafinaretana izany dia tamin'izao tontolo izao izany. Mety tadiana koa. Dia mpiaka Filipy. Mpiaka Filipy io. Fiainam-piderana ny fakana Filipy. Feno fiainam-piderana. Zareo fa dia anao examen, tiako be mihitsy ny fotoanana fanaovana fanadinana tamin'izany mianatra eny amin'ny anjerimanontolo hatramin'izany spécialisation, mbola izay foana ny fotoanany examen, fotoana tiako indrindra, fotoana fianarana. Amin'iny izay sy ny tompo connecté be amina fiderana. Fenoko fiderana fotsiny ao anaty saiko. Ianarako daholo ny lesona, tsy raharahako mihitsy ao mitadidiko izany sa tsy mitadidiko ny andraiky dia ianarako fotsiny io. Tena tsy mivaky loha mihitsy aho, fa vakiko ny lesona hoe ianarako io tapitra ny fotoanany. Alefako amin'izay ny aloha ataoko amin'ny écouteur dia lasa fenoko fiderana n'Andriamanitra. Fa lazaiko anao, haiko, za rehefa manao examen dia mahay velona be mihitsy. Tsy satria intelligent, tsy izay. Tsy hoe satria maratsy, satria mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Misy fahafinaretana vava. Aleo ataontsika asianao exercice izany, tsy miandry amin'ny lahady ianao vao hidera. Izay ny anaovantsika exercice azy eto, hentsika dia efa mideratra any an-trano. Vokatry ny fiderana eo fiainantsika sy ianao. Mampitombo ny fahitako an'Andriamanitra ny fidirana, mampitombo fomba fahitako an'Andriamanitra, ary mampiena ny fahitako ny problemy. Izay ilay izy. Misy raha-bafy iny tena tsara be. Lehibe ny Andriamanitra ao. Lehibe ny Andriamanitra hoe, lehibe ny olanao. Salamo fasivy ambin'ny folo andimy fahatelopolo. Tenin'Andriamanitra miteny hoe hankalaza ny anaran'Andriamanitra mpifirana ho ary hivera azy amin'ny fisaorana. Nataoko eo ilay teny anglisy fa satria ilay teny fototra, ilay teny hebreo nanoratana azy ilay idea angamba antsika tsy dia manana teny firy tsika ilazana azy. Fa amin'ny teny misy teny amin'ny teny anglisy hoe to magnify izay. Midika an'izany to magnify hoe alebiazy. Hitanao ohatra ny mijery amin'ny lopy, efa nahita lopy ianao. Ny lopy iny dia mpanalehibe zavatra ny asany. Tian'Andriamanitra io teny hoe hidera azy amin'ny fisaorana io dia hoe ho alebiazy ho amin'ny fisaoran'Andriamanitra. Tsy hoe akory hoe rehefa teny amin'ny fiderana sy fisaorana ianao dia izay Andriamanitra ny lasa lehibe kokoa. Andriamanitra rehefa lehibe foana lehibe foana izy, angeza foana izy. Fa izao ilay dimension ahitako azy ato anatin'ny lohako ahy, mikaroka ao am-piainanao ke dia miankina amin'ny fahitanao ohatranao any Andriamanitra ao. Ka raha ohatra ka sainao tsara zao, raha ohatra ianao zao hoe rakizy kely ianao, zaza kely telo taona dia ampitondrao vary kilao, mavesatra be zany tsy zaka an'izany, tsy vitany. Ampitondray ireo satria manino? Satria kely barika lehiray dia lehiray mivoatra ngeza. Fa raha dia atao hoe ianao lehibe io ampitondray vary ray kilao zao ianao, zakanao izy na ilay vary 10 kilao teo fotsiny. Ilay izy aiza ny fijery azy? Any amin'ilay fijery angeny no mamonova ny tantara. Ilay fomba fijery. Rehefa ny fijerinao na mpitovinao ny fijerin'Andriamanitra, sady raisinao hoe ngeza ny Andriamanitra.
Salamdina be fampilazatandiny fahatelo lehibe Jehovah tokony ivenaina indrindra tsy takatra tsy saina ny fanabeazana. Andao hianatra izany tsika hianatra hoe andao alebiazoko ato anaty saiko Andriamanitra io. Tena mampimendry antsika sianao tia mitaintaina ity. Mampatonga anao mitaintaina satria ilay sarin'ilay rapitso rafakapitso enao rery ny eritreretinao ao anatiny fa nesorinao Andriamanitra. Izay mampitaintaina anao mieritreritra dia ahoana izao raha anina fina moa niasanao saina raha anina ilay izy. Raha eo Andriamanitra fa nga Andriamanitra kely ilay raha zavatra teneninao. Ny fiderana dia mahatonga anahy hijery lopy an'Andriamanitra. Fantatrao fa rehefa manao optika fa mety tsy azo sainao an-tsaina tsara zao zany za tsy nahy an'izany rehetra koa taloha fa haiko fotsiny hoe misy zavatra mifanohatra be ao amin'ny fianarana optika resaka io solomasonao ty solomaso ty zao optika. Rehefa mpanalavirinao io arakaraka ilay solomaso hoe vera ohatry ny ahoana io, misy izy manakely zavatra, misy izy manabe zavatra. Dia arakaraka ny jerenao avay zany dia mifanohatra ilay raha avatianao mijery apetraka hoe ohatr'izao zany zao ty solomaso ty dia avatianao mijery dia mety mengezy ianao, hitako mengezy. Raha varindray mijery dia hitako mengely. Tiako ambaranao dia ity arakaraka ny solomaso ampiasainao hijerenao any olona io ka raha Andriamanitra ny lasa ngeza dia mekely ho an'ny olanao e. Fa rehefa ny olanao ny asivo lopy ake olanao io asivo tena hitanao hoe zao foana raha miteny ohatr'izao ianao dia manisy lopy olana ianao zay fa zay tsy ataonao tsony. Mbola tsy misy ohatry tia mihitsy atrzenena raha vao tena zany ianao lopy zany. Misy olona tena ohatr'izany nahitsiko mihitsy rehefa anaty tao an-trano tena hoe mbola tsisy ohatry tia mihitsy atr'izay. Efa nisy ohatry tsisy zava-baovao aty ambany masoandro ny tontolo teny, tsisy zava-baovao fa le maso hijerena azy aiza ho aiza, le maso hijerena azy maso aoana. Le izy hoe masino lopy asio sira kely karbonetra ngely mitenitenentsika rehefa hiteneny olana io tsika mba isy karbonetra zatsika asio karbonetra ngely patinareo sady makaraha vavolo be avy eo no potsina be fotsiny le izy kay balona dia mipoka kelikely. Izany ataontsika sianao fa anao tsy manam-potoana an'izay tsontsika mono tsy manao lopy ny olanao intsony ianao zao fa manao lopy an'Andriamanitra. Inona ny toetra fantatro an'Andriamanitra? Inona ny piseho mafy rangaha piseho mafy Andriamanitra ianao nge zao hoe tena misaotra Jesosy fa zao ianao mideranao fa ianao zao hoe na tsy hitan'ny tanako aho na tsy hitan'ny masoko aho mikarakara ianao satria zany ny tenenao. Zany ingeny dika hoe fiderana ndray hoe hitsangana tsy mahena piasa izarenao tsy misy soatsika fa tsy so ny voalohany ihany ataontsika sianao ataontsika amin'ilay marisy le fifoazana mahafinaritra mihitsy. Tsy misy soany afa-tsy Jesosy afony areny tany manaka renao marika azy falao aminy le amono falao miaraka aminy Jesosy kokana yani na de mandraza mbola manao hoe falao aminy le amono. Amen. Mahazo toerana ianao bebeza mandesa. Inona ny vokatry ny fiainam-piderana eo amin'ny fiainantsika sianao a? Io salamo fahatelo amby fitopolo iny sy tomantsika azy andiny fahaenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Misy fotoana tsy takatra ny saintsika ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika. Tena ohatran'ilay hoe misy tunnel maizina be tsy hita hoe vao finarity ny farany zany zao miainanao zao dia hoy Davida miteny anteny mieritreritra tahalala zany zavatra zany ka nisarotra teo masoko zany. Hitanao fa rehefa hatreo andramo saina le fiainanao
ohatriny hoe izany zao tompony volana febroary ohatriny ahoana lasa dalo sekely zao le izy mandrapiditra tao amin'ny fitoeran-masin'Andriamanitra ka nihevitra izay mifantana maneho amiko ny vahaolana tsy takatra ny saina ny firenana. Rehefa miberan'Andriamanitra ianao misokatra io sainao io, lasa mifindrany aminao lasa tafapita raha saintsika amin'ilay resaka telefônina sy maka zavatra hoe maka hira amin'ny telefônina aho e fomba fiteny azy hoe téléchargeo aho e zany fiteny an'ilay izy alaina any amin'ny internet any atsofoka ao any amin'Andriamanitra an'ilay izy io olana io dia voakotra dia mahafantatry ny toko hoe taloha izy mihitsy aka namelany kotra za ianao tsy lany dia ianao mifikivito mihitsy hoe za kosa Andriamanitra za hoe fa izy mihitsy namelany izy ao anatin'io fantatrao hoe taloha nisy iny efa nanana ny solution ny vahaolana ne izy zany koa hoe tsy ana voalohany folo telo ambin'ny folo manana lalana Jesosy io mamoaka nao mpandresy ao anatiny fa nahatonga an'ilay izy lasa téléchargé midika ny anen'Andriamanitra amepitany aminao rehefa mibery ianao mandrapiditrao lazaiko anao zao nataonao réflexe anatin'ny lohanao sainao any rehefa hoe tsy hitanao zay zay atao ohatra ny tsy hitanao tsy tafiditra tao amin'ny fiderana zay zay kely divan fiderana feno fiderana fa mandrapiditra ao dia eo ihany ianao sarotra eo amin'ny masonao misy le izy sarotra be ty olana ty tia tompo ianao zay hoe nao hiderany tompo e andao hiderana hiderao tia Jesosy lakoso zay hoe afidera le hidera tsy tena amina hira foana teny amivavaka amin'ny ataonao fiainam-piderana io vokatry ny fiainam-piderana koa ny fiainanao manampy anao ahatsiaro an'ireo fitahian'Andriamanitra sy ahafantatra tsara tena mahaenao anao ny fiderana. Salamo fahadimy amby zato andiny voalohany hatramin'ny fahadimy. Zao hoe soratra liberany Jehova miantsony anarany atao fantatra ny firenena ny asany mirao azy mankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra atao voareharehanareo ny anarany masina aoka hifaly ny fonjy mitady an' Jehova mitadiava an' Jehova sy heviny ka tsy ao mandrakarivo an-tavana tsarovy ny asa mahagagana atao dia ny fahagagana sy ny fitsarany vavaka. Io ny zavatra sotontsika ao anatin'io tsy piatsika tsara le azony faharoa amerina tsara traretra misy hoe mitadiana Andriamanitra mitadiava fa hitanao eo amin'ilay azony faharoa hoe saintsainy ny fahagagana atao tsarovy eo amin'ny fadimy tsarovy ny asa mahagagana atao. Ina ny tenentsika fidirantsika fiderana ny fanapahan-kevitra ny anaty koa hoe no za hideran'Andriamanitra mahatonga saintsainy mahatonga hitanao dia ny salamo voalohany hoe fa tenin'Andriamanitra dimy any no sitrana sy saintsainy andro aman'andro. Saintsainantsika izay mahalavolavo ny fiainantsika zay toen'ny texte iny no mifate lavoravo zay ataony rehetra manampy antsika ahatsiaro ny fitahian'Andriamanitra dia lasa nytiako ambara aminao zany hoe lasa mifantoka tsara ny amin'Andriamanitra ny masonao sainao indrindraindrindra ato anatin'ity saina ity zay hoe narantsika impito herinandro tsika hianatra an'izay mihitsy mitanjotsika manomboka androany io zany tsika makan'ilay fototsika zay hoe toetsaina ohatriny ahoana hidirana tena hoe olona mifain'Andriamanitra mihitsy tsika tafavoaka ny fito herinandro dimapolo andro zany dimapolo andro nypaotintsika sy ianao manao fanambina dimapolo andro tsika fa tafavoaka ny dimapolo andro olona vaovao mihitsy ianao raha hita hoe ohatra mitsara kokoa tokoa ary Jesosy zara mahay miaina miaraka amin'ny tenako kokoa
Indraindray tenanao na tsy hainao miara-menao maika hoy ny olona azona tsara ny olona indraindray aza mena tsy ny any olona indraindray rehefa te-hitsoka anao fa indraindray arenao tsy mahazaka anao fa tefen'Andriamanitra anaiko aboakin'Andriamanitra tsika zao ao anatin'izay fito herinandro manomboka amin'ny herinandro ambony fa zao ianao dia efa mianatra fiainam-pidenana fototra ao anatin'ny fiainam-pidenana ato anatin'ny sainao ato ny amboarina misaintsaina matsiaro amin'ilay fitahian'Andriamanitra mitaditinao tsika sy ianao tena nataon'Andriamanitra ho miavaka amin'ny zavaboary mihitsy manana ny teny ho avy afaka misaina afaka mipetraka aloha dia hitanao biby tsy manana an'izay fa ny biby instinct ny ananany misaina ny biby fa antsoina hoe instinct dikany instinct tonga dia ohatra hoe ianao manambana zavatra dia ny instinct no vovoanao izy satria miaro tena izy hoe amin'ny maty zay le ohatra hoe tonga dia takotaka be fotsiny azy fa izy tsy mahay-peny hoe dana aloha kokiny anarany alikany hoe dana aloha kokiny mipetraka amin'ny saina tsy mahay zany da fa zany mampiavaka ny olona misaintsaina ka rehefa misaintsaina ianao dia zavatra saintsaina zao ny exercice fahagagana ny saintsaina inadeo natao toko atako inona natao tako androany fa tsy hoe inona mihitsy arany natao mihitsy arahoana mihitsy ary le elika iariny tsy tia iny zany hoe saintsaina io raha tsika sahirana io efa sanatoko voalohany rahatsika mihitsy anjeny fahatelo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo amin'ny efesiana toko voalohany io misaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika ijanitsika le mahisy azy atsika io rehefa miaina ny fiainam-pidenantsika dia fantatsika miantompony fahafantarantsika ny mahisy azy atsika efa tsipiatsika tsara tamin'ny bokyny fianarana bokyny Efesiana fandrao ianao tsy teo moa manao famerenana misaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay mitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahipana rehetra ny an-danitra mitahantsika izy amin'ny fitahipana rehetra ny an-danitra araka ny fidianany antsika teo amin'ny fony tsy mbola ary ny fandroenana zao tontolo zao mbola tsisy genesis dia efa mifidy amin'ny koa mba ho masina sady tsy misy tsiny ao anatreny ay ve tsy miady rehefa maty avoasandratra ny masina fa hoe zany masina mihitsy azonao an-tsaina moa zany identité anao daholo zany rehetrarehetra zany mahizy azy anao rehefa nitendreny raha teo amin'ny fitiavanysika mba ho azy ay ve zany mihitsy nitendre amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay akasitrahany fony andininy fahenina hoe ahoana ho izy ho fiderana voninahitra ny fahasoavana izay nanasoavana antsika na ny apôlôna manara izy no ananantsika fanavotana amin'ny rano dia famelana ny fahasoantsika araky ny aren'ny fahasoavana izay nataony be amin'ny tamintsika be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra rehefa nampahafantarany zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araky ny safida izay nokasainy teny ataterahany fitondrana tao mandra-pahatapitry ny andro voatendry anamona ny zavatra rehetra iray ao Kristy na ny any an-danitra na ny tiatany dia ho ao aminy ao aminy koa ny nanaovana antsika ho lovana rehefa nitendrena raha teo araka ny fikasana izay mahefa-javatra rehetra araka ny akasitrahany fony miaraka indraitsika andiny faharoa ambin'ny folo mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay ranan-tena ny Kristy rahabe ao amin'ny koa nareo rehefa renareo teny fahamarinana dia filazantsara ny famonjenanareo eny ao amin'ny koa nareo rehefa ninona sy natomboka saika amin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana izany fanahy zany santatra ny lovantsika ho fanavotana ny olona izay nalainy ho an-tenany ho fiderana ny mahizy azy anao mihitsy rehefa mideran'Andriamanitra ianao dia lasa miafantatra sy miakonfirme amafisy le Andriamanitra tsara anatinao mahizy azy anao dia tsy miandry ny tsy taitra amin'ilay zavatra lazain'olona montsony ianao fa azonao tsara miasokatra ny masonao hoe ay za zany ina ny asakosaina amin'izay olona tsy tia rehetra re tsy Andriamanitra mpanjaka miteny any fitiavany asa zao raha naiky mirity aleo aloha tsy ataontsika miriny kasolofa tsy mitekatsoandray lesina rehefa aveo dia aleo aloha tezana fasadevana maraparantsika inona ny vokatry ny fiainam-piderana eo amin'ny fiainanao
vokatra faenina izao tsika. Vokatra ny fiainam-piderana ny fiainanao. Mitondra fiarovan'Andriamanitra sy mampandresy anao fiderana. Misy teny tsara karebe mihitsy atao amin'ity baiboly ity, tsara be miaina tsy mankalewa mihitsy mandinika ny texte-ny tantara faharoapolo faharoapolo tantaran'i Josafata miatrika ny fahavalo be anankitelo. No ny afaka izany tantara faharoapolo faharoapolo tonga niady tamin'i Josafata ny taranaki Moaba, ny taranaki Amona sy ny ankoatry ny Amonita. Ary misy tonga ka nanambady tamin'i Josafata hoe ndreo misy olona betsaka avy amin'ny lafan-dranomasina dia avy any Siria ho avy hiady aminao. Dia ndreo zareo ao. Andiny faefatra. Andiny fahatelo. Natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehova sady niantso andro fifadikana ho an'ny Joda rehetra. Dia nianona ny Joda hangataka famonjenan'i Jehova eny avy amin'ny tanan'ny Joda rehetra hitady an'i Jehova. Dia tonga amin'izay teo anatrehan'Andriamanitra Josafata mitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema tao an-tranon'i Jehova teo alohan'ny kianja vaovao. Dia nanao fideranan'Andriamanitra jerenao ngeva miteo ny anjiny fahaenina Jehova Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra ny an-danitra, ianao no manapaka ny fanjakan'ny jentilisa rehetra eo an-tananao mihetso fahefana, tsy misy mahasakana anao ry Andriamanitra eo. Ianao va nadroaka ny tona tamin'ity ala eto amin'ireo Israely ka namin'ny azy mandrakizay ho an-tananaki Abrahama sakaizanao. Miteny zavatra mideran'Andriamanitra dia mivavaka Josafata. Dia atao amin'izay tsika hiampita ary amin'ny anjeny faraka ambopolo sy fatakotaminao teto. Rehefa niara-nhevitra ny olona, niara-nhevitra tamin'ny olona izy dia nanendriky hira ho an'i Jehova hidera ny fiaingona masina. Raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa voaomana hiady ka hanao hoe miderahan'i Jehova fa mandrakizay ny famindrapona. Ary raha vao nanomboka ny omby sy ny dery ireo dia inona ny zavatra aseho? Nasian'i Jehova otrika havelon'ny taranaki Amona sy Moaba sy ny avy any amin'ny tendrombohitra Seira izay avy namelon'ny Joda dia ahoana? Inona ny problema sesa? Iza zao no mitsangana ihany amin'ny Seira. Betabela izy miadasan'Andriamanitra tsy hoe tantarana maty atomba ndrendray zafa sika fiderana ny atao fa tsy zany azo koa fiderana makeo amin'ny tombo teneno ny toetran'Andriamanitra, teneno ny toetran'Andriamanitra. Dia ao anatin'ilay stratégie paikady nataon'Andriamanitra tamin'io Josafata io kely ny fotoanantsika dia tsy voavako aminao fa avelany vakina ny tantara faharoapolo io ny paikady raha tena hafahafa ty paikady ty nasain'Andriamanitra mialoha ny miaramila ny mpitsoka ny anjomana sy ny mpidera. Rety ny voalohany mandeha nefa retsy ohatran'ny betabe misy rehefa avaly betabe dia nen'Andriamanitra rehefa sono mpidera ialolanana. Sao dia mba tsy mbola mpidera raha mialolanana ny olazay io matonga izy eto mbola mikoaizaka ohatry ty. Ndao fiderana ny atao mialolanana. Fa rehefa izay tsy mila niady akory, izao misy ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo ve misy an'io andiny fahadimy ambin'ny folo hoe mihainoana ry Joda rehetra sy ny mponina Jerosalema dia ianao ry Josafata mpanjaka izao no lazain'i Jehova amin'ireo. Aza matahotra navadi-po amin'ireo olona betsaka ireo fa ahoana hoe tsy anareo hiady fa amin'Andriamanitra. Ka ilay ady ange tsy ahoa fa an'Andriamanitra dia fa fidirana ao anatin'ilay izy amin'ny fiderana. Voasoratra amin'ny Salamo fahavalo amby roapolo io dia retsika sianao andiny fahafito. Salamo fahavalo amby roapolo andiny fahafito. Izao ny soratra hoe Jehova raha mahita ianao dia miara-mamaky Salamo fahavalo amby roapolo andiny fahafito. Jehova niheriko sy apikako, izy no nifiki ny foko ka voavonjy azy. Dia mifaly ny foko ka nihirako niverako azy. Izao aloha izany izao rehefa tsy konto tsy
zao sao dia mbola mieritreritra hiady varotra indray ianao tsy resaka fitiavana an' Jesosy resahantsika hoe za dia ilay tia an' Jesosy tsy miresaka amin'nysolakila zany hoe tsy tiana ary tsy manina vera mba iraka amin'ny fahiny any indraindray eny raha ohatra ka tamin'ny fotoana hoe mbola tsy akaiky ny tompo dia afaka nandany fotoana tamin'izany ianao fa zao lazay koa ny tamin'ny ato zao eo amin'ny tamin'ny ato tsy manam-potoana amin'izany tontsika tsy hoe faisebe ny toatsika tiana fanatika be loatra kritika indrindra tonga dia tsisy afa-tsy Jesosy ka nena rehefa iaina rehefa anao zavatra ihany anao zavatra misy dikany anao zavatra mampandesy rehefa samy anaolana ihany anao fiderana tompo farandrava fiderana tompo ainao tsara le tantara asany apôstôlena ambin'ny folo tamin'ny matinany izy mbola kely tsy kely zareo izy mbola be Paoly apôstôly sy Silasy le dikan'le hoe manompo ny tompo a rehefa mitetsika tianao a Jesosy a miomantsika mety zavatra sarotra tahaka anazy avokoa na avela ny tompo tena tany anaty tompo fazatsara zareo a dia lasa mejean'ny olona zareo a no tapoana zareo a natao tany an-tranonaizina zareo midikany hoe mideran'Andriamanitra aloha ne tsy voatery hoe indraindray na tsy tsika lasa diso fanantenana tsy hoe lasa tsisy problema mihitsy ny fiainanao mety izy zavatra sarotra mihitsy mitompo io a mazava dia ity manafaka gadra sy mifatitra manokatra lalao antsika ny fiderana fa aza feran'Andriamanitra hoe aiza ho aiza amin'ilay fotoana fa manahoana raha zao tsika sianao mianatra hoe tsy hoe rehefa tapitra ty problemy ity Jesosy a dia hiveranao amin'izay a alefako amin'izay le voady makatsy makazo fa maninona ka eo ampadianana amin'ilay problemy tsy anao zay enty nataony zareo ty nampandalovon'Andriamanitra n'ilay olana dia ao anatina izy io tsy hoe raso tompo afao amin'ity hoe afao amin'ireo romanina be managadra ny arety moa zay ngana fahatokana ao anatiny mihitsy no modera era afako ao anatin'ilay problema no modera fa tsy hoe be fikasana be na hoe efa zava tako an'izao mihitsy tonga dia atsoky daholo ny mpianakafy fa hoe naraha zao dia efa tsona mpianakafy fantatrao moa le teny any amin'ilay jaonatao fadiny ambin'ny folo le raiky amby-roapolo ny anarantsika iny fa mety ianao le mbola tsy teo zany tamin'iny a ary amin'ny anjerin'ny fafifito valambefolo sivambefolo amin'ny texte iny a jaonatao faraiky amby-roapolo dia manambara le teny hoe nanome faminaninany amin'ny petera atao martio antompo fatiny zany petera rehefa antitra any dia zao tsara le teny nanazavany zao aminazy hoe izany molazay mba hanambarana ny fahafatesana izay ankalazany any Andriamanitra fantatrao fa le fahafatesany petera mihitsy no ankalazany an'Andriamanitra le problemanao io mihitsy io fankalazana an'Andriamanitra nanao dia davo io ihany esoro aty Jesosy esoro tompo hoe tsy mipio a ankalazana anahy io a tsy mifandray mihitsy ny ao dia amin'ilay fiainana ataontsika mifandray amin'izay tsy miandrotsika hoe tapitra ny problema voibe eo ampisite izy mihitsy fiderana ataontsika zay mahivavaka atonga zany rehetrarehetra zany mipiratsika mahevaky ararako ny fiainam-piderana dia tatevao ny fiainana izany vavaka tsika Andriamanitra rairay a mankasitraka na indrindra nanarany Jesosy zay zavatra efa hainy foana ke izany resaka fiderana zany fa androany a na mafisinao tatsy anatinay nafanao mihitsy izahay amin'ilay zavatra mampipoisopoisa ny fiderana ianao misaotra tompo nanokatra ny masonay atonga anay iaina fiaina mpiderana tsy indraindray amin'ny fiainanay mifona amina mihitsy zay fa misy foana ataonay indraindray amin'ny fiainanay mihitsy ay moa zay nateraka hiderana
Jesosy ampiozay anisy lopo ny faly analehibe anao ty anaty sainay ty anisy lopo ianao fa mikely ny fahitanay ny olana io fa hojerenay amasonao misaotra Jesosy velona ty anatinay fiderana oentinay anatrianao daholo ireo olana rehetra ireo mianatra zany zay ao anatiny olana eo vaty tsy mbola miliovo atiako mbola misy olana raboly le tranoana mila ifondrana fa feny rano iny daholo problema rehetrarehetra Jesosy aiveny tianao hideranao anatiny io zay dahoary sotra fanamasina fa miasa ty anatinay ianao ataperanay an'izany dia tsy ho forcé tsy ho zavatra ho haran'Andriamanitra voka ty vavanay ty fa rahakasitrahan'Andriamanitra fiderana vokatra ny fo dia izay ho fatsy-piderana ao an-tranao mahatonga ny olona hideran'Andriamanitra koa ny fisinay fa tsy izay le olona mpimeny gava intsony hitatreo tsisy an'izay tsony izay zao manomboka zao dia rainay no to fa manovana ianao Andriamanitra eo tananao ary eo problema rehetrarehetra ireo ai koa ena fa manana vaolana ai misaotra fa ao anaty fiderana ho ianao teo nampatsahivinao anay ho ahitanay vaolana ao anatiny iaina zany zay zany dia sokafy ny masonao misaotra fa omena ny faharetana izay mitoetra eo amin'ny fanatrehanao eo dia fijona vavolombelony olana io deraina zany mankasitraka mampandresy anay eo anatiny zany misaotra mandray tanana ny fiainantsika avy dia ozy zay dia mahafaly anay mianatra mideranao sady ankehitriny farananay zany mivava zany dia fiderana ny ataonay Jesosy tsy le vavaka nampianarinao iny ataonay fa zay ataonay ankira le refrain Andriamanitra mahagaga iny tompo ataonay miaraka mideranao Andriamanitra falehibe miderana